Rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompona Nazareta, soratsika amin'ny tompona hatratra amin'ity androandroany ity indray tsika, afatsika misaotra midera azy manome voninahitra azy amin'izao alina izao hivavaka antsika, ametraka ny fotoana rehetra eo am-pelantanan'i Jesosy Kristy Tompo, angatahantsika ny fanahy masina hanatrika an'izao fotoana izao, angatahantsika ny rano Jesosy handrafitra an'izao fotoana izao. Halleluja. Fanahy masina midina hanatrika anay, fanahy masina midina hitarika anay, fanahy masina manatreha an'izao fotoana izao ianao, fanahy masina midina hanatrika anay, fanahy masina avy mitenena aminay, ambarao anay ny sitraponao, ambarao anay izay rehetra tianao. Fanahy masina avy zao, ok anao midina eto, ok anao amenao zao toerana zao. Fanahy masina foano ny tsavy aminao rehetra, foano izay rehetra tsy nambolenao, foano fanahy masina, ok anao rery ihany hanatrika an'izao fotoana izao, ianao rery ihany hanatrika an'izao fotoana izao. Misaotra fanahy masina, misaotra fanahy masina, manatreha anay ianao fanahy masina, fenoy izay fanahy masina, fenoy izay fanahy masina, fenoy ny herinao, fenoy ny ositrao, milanao izay fanahy masina, milanao izay fanahy masina, mitady ianao izay fanahy masina, mangetaheta midina fanany ray, midina fanany ray, midina fanahy mahery, midina fanahy masina, midina ianao, midina menonay, midina menonay fanahy masina. Halleluja, 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 amen, amen. Anandratra ny tompotsika, anandratra ny Jesosy tsika, sy anandratratsika rehefa mizaka lay tompony izao rehetra izao, lay Andriamanitra andeha ny fiadanana, Andriamanitra mahery, Andriamanitra mahagaga, azo izao rehetra izao, azo ny voninahitra. Amen. Anandratra azy tsika. Halleluja, halleluja, halleluja. Montréal est la meilleure ville étudiante au monde. Montréal, c'est une quête. Midina eto anao fanahy masina, anandratra anao zay Jesosy, anandratra anao zay Jesosy, anandratra anao zay Jesosy, anandratra anao Andriamanitra mahery, lay Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra izao rehetra izao ianao dony amihoaka rehetra, ongy zay Jesosy, anandratra anao mpanjakana izao rehetra izao. Halleluja, midira anao zay Jesosy, lehibe masina ny anaranao, izamo Jesosy no hitovy aminao, feno hery fahefana masina ianao, ianao le masina be voninahitra, izamo ianao nonary izao rehetra, Jesosy ianao nonampisy izao rehetra izao dia ny oarina aminao, tsisy tahaka anao, tsisy oarina. voninahitra ho anao, ka ny anaranao nasandratray zao tontolo izao, mankalazanao ny rarika rehetra andohalika, iary aiky vai anao ilay, masina 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 be voninahitra. Halleluja, masina n'Andriamanitra tsika,
napendaka amin'ny seza fenderan'nymasina izy lay mahery magaga azo izao rehetra zao izy no manam-pahefana mandidy sy manapaka amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Halleluja. Nandatranao zay Jesosy. Lehibe masina ny fiandianana velona mandrakiza Alleluia mandrakiza ianao voninahitra ajasie antananao ire anao ny fanafa Enao le panafaka Jesus. Enao le mahery Amen. Ibebakatsika satria maro ny zavatra nataontsika tsara ka ny sitrapony tompo ifona antsika anantona ny seza fiandrianantsika. Alleluia. Mba amelany ny elokatsika tsirairay avy. Amen. Rainay tsara indrindra any an-danitra ao. Mbola manantona anao zay amin'izao fotoana izao Jesosy mandohalika eto anatrianao. Mandohalika eto anatrianao zay Jesosy satria mpanota tsy mendrika miovaova, manao zay tsy mety, manao zay tsy marina Jesosy. Miezaka zay anao ny tsara, miezaka zay anao zay afapo, anao tompo malalo nefa indrisy Jesosy mbola misy foana zavatra mampisaraka anay aminao. Ko manantona anao mifony zay Jesosy, manantona anao mibebaka zay Jesosy, mamindrafo aminay, mamelany elokay mpanoty zay tompo. Maro ny zavatra vitanay tamin'ity androandroany ity Jesosy, nandeha araka ny fahatezerana zay, nandeha amin'ny tsy fahamarinana zay, fisainana maloto, fieritreretana maloto, fiteny maloto, fijery maloto. Mifona Jesosy, fony eto anatrianao fandrenesana maloto Jesosy, mifony izay fa tsy mendrika, mifony izay Jesosy fampanota, mamelany eloko Jesosy, mamindrafo amiko Jesosy, Dio afakeliko afampahotana Jesosy, Dio afaka amin'ny tsy fahamarinako rehetra Jesosy. Manantona anao mibebaka aho, manantona anao mifona Jesosy, avaozo Jesosy, avaozo Jesosy ny ara-panahiko, avaozo Jesosy ny fifandraisako aminao, mamelany eloko Jesosy, mamindrafo amiko Jesosy, Dio afakeliko afampahotana, Dio afaka amin'ny tsy fahamarinako rehetra, mamindrafo Jesosy, mamindrafo data malalo. Diovy ny fonay Jesosy mba ho fo madio, fo makato ny teninao, fo miaino anao, mampandroso anao Jesosy ao amin'ny fiainanay Jesosy.
Diova fakely ka diova fampahotana Jesosy amin'ny tsy fahamarinako rehetra amin'ny lotoko rehetra Jesosy koa mamindra fo Jesosy mamelany heloka anay toby mararo. Alleluia, amen, 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 amen. Ngataka atsika ny rano Jesosy, ny rano Jesosy anadio atsika nasa atsika amin'ny lototsika rehetra. Ny rano Jesosy, lay rano zanak'ondry, lay tsisy kilema anadio anasa atsika amin'izao fotoana izao. Jesosy malalo mangataka ny rano zay Jesosy, ny rano Jesosy anadio ay anasa, ny rano Jesosy anasa manomboka amin'ny lokatra any amin'ny faladiko. Diovy amin'ny rano ao Jesosy, sasao amin'ny rano ao Jesosy, ny rano zanak'ondry, ny rano Jesosy anadio ny lelako, anadio ny masoko, anadio ny sofoko. Ny rano Jesosy anadio ny foko, anadio ny tanako, ny tongotro. Diovy amin'ny rano ao Jesosy, diovy amin'ny rano ao Jesosy, esory ny loto rehetra Jesosy. Ao ka ny rano ao anadio ay manomboka amin'ny lokatra any amin'ny faladiko. Ao ka ny rano ao anasa manomboka any amin'ny lokatra any amin'ny faladiko. Ny rano Jesosy anadio ay tanteraka, anadio ny masoko, anadio ny foko, anadio ny fisainako, anadio ny lelako. Diova amin'ny rano Jesosy ny lelako, diova amin'ny rano Jesosy ny fisainako, diova amin'ny rano Jesosy ny sofoko. Diova fakeliko fampahotana izay Jesosy, diova afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra izay Jesosy. Alleluia, alleluia. Mbola angataka ny rano Jesosy tsika, rano Jesosy anadio ny lelantsika, anadio ny sakafo rehetra nohanitsika, zay rehetra tafiditra ny anatin'ny tenatsika, ho diovintsika, ho sotrotsika ny rano Jesosy. Alleluia. Satria ny rano Jesosy no manasa atsika, ny rano Jesosy no sotroitsika, anadio ny tenatsika manontolo. Jesosy malalo sotroko ny rano, sotroko ny rano Jesosy anadio ay, sotroko ny rano Jesosy anasa, sotroko ny rano Jesosy anadio Jesosy ny sakafo rehetra tafiditra ty anatiko. Rano Jesosy sotroiko, rano Jesosy sotroiko, rano Jesosy sotroiko. Manala Jesosy ny loto rehetra tafiditra ny anatiko, izay rehetra mitondra retina rehetra ny anatiko Jesosy, ny rano no sotroiko, ny rano Jesosy sotroiko, rano Jesosy sotroiko, rano Jesosy sotroiko, rano Jesosy manasa, rano Jesosy manadio ay sotroiko, sotroiko ny rano Jesosy, sotroiko ny rano Jesosy, sotroiko ny rano Jesosy, ny rano zanak'ondry tsisy kilema, rano zanak'ondry tsisy kilema, sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy manadio ny tenako, manadio ny tenako manontolo. Sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy, anala ny loto ny aretina rehetra Jesosy raiky tapisaka ty anatiko. Ny rano Jesosy sotroiko, ny rano Jesosy, ny rano zanak'ondry tsisy kilema, ny rano zanak'ondry tsisy kilema. Alleluia. Sotra Jesosy ny fanadiovanao, sotra Jesosy ny fanasanao ay Jesosy. Alleluia, alleluia, amen, amen. Mbola ifonatsika ho any ankonatsika ny zanatsika, ifonatsika mireo satria mila ho entsika amin'ny Jesosy ny zanatsika, ny ankonatsika, ny ray aman-drenitsika, ny ray tapo amintsika. Jesosy mbola mifona eto anatrianao izay, mifona ho an'ny zanako Jesosy, mifona ho an'ny ray tapo amiko, ray aman-dreniko Jesosy, mbola lavitra anao, mbola tsy mahalala anao, mbola variana amin'izao fiainana izao. Mifona Jesosy akany amin'iza moa izy ireo Jesosy, fa ho any aminao no fiainany, ka dia mifona Jesosy ianao tompo hikasika an'izy ireo ihany koa izay rehetra mbola lavitra anao, izay rehetra mbola variana amin'izao fiainana izao Jesosy, ho amboarinao, ho avaosanao Jesosy. Ny ranao manadio ny ankonako, ny ranao manasa ny ankonako, ny ranao manasa ny sambatany raha tsirairay avy, ny ranao masina, ny ranao manadio Jesosy malala. Alleluia, 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 alleluia Jesosy. Fona ihany koa izay Jesosy mifahotany izao tontolo izao, satria maloto Jesosy ny tany, maloto Jesosy ny tany, maro ny lavitra anao, maro ny mbola variana Jesosy miliba tompo, nefa tompo ianao dia efa niteny fakaiky ianao. Maro amin'ireo namanay, ireo konanay Jesosy, ka hifonany eto anatrianao Jesosy, hifonany eto anatrianao,
Ny faltany zao tontolo zao Jesosy ao, ny mpijangatsanga, ny mpangalapatin'olona, vonany eto anatrehanao Jesosy eo. Harabaskira babababa shera babababa. Rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy. Manadio ny faltany zao tontolo zao. Tsy maty ho azy ianao Jesosy atao miazy fijaliana, fa ho fanavotana ny olombelona rehetra. Ka ny ranao Jesosy manadio, ny ranao Jesosy manasa, ny ranao Jesosy manadio. Sasao amin'ny ranao Jesosy, sasao amin'ny ranao Jesosy, sasao amin'ny ranao Jesosy. Ny ranao anafaka, anova Jesosy andreo izay mbola voketra. Saotra fanahy masina, saotra fanahy masina. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Saotra ny amin'ny rano Jesosy tsika. Alléluia. Kataka ny fanahy masina tsika ameno atsika. Fanahy masina hidiny eto ameno atsika indray ny fanahy masina amin'ity androandroany ity. Sandrato ny feonao sady afaka mihira ianao, afaka manome voninahitra an' Jesosy ianao amin'ity hira fanahy masina ity. Alléluia. Saotra fanahy masina.
Sangatana Fana.
eto ny fanahy masina manatrika atsika ny fanahy masina. Alleluia, alleluia, alleluia. Am'izao fotoana zao atsika amin'ny Fijoroana. Alleluia. Ranaraka hiratra amitsika. Alleluia. Fanahy masina midina mameno anay fanahy masina. Midina mameno anay fanahy masina. Feno ianao zay fanahy masina. Feno ianao zay fanahy masina. Midina meno anay fanahy masina. Midina meno anay fanahy masina. Alleluia, alleluia. Sotra fanahy masina, sotra fanahy masina. Amen, amen, amen. Alleluia. Hiditra amin'ny Fijoroana atsika. Hiditra amin'ny Fijoroana atsika. Alleluia. Para Fijoroana, Senhor Jesus. Fijoroana, Senhor Jesus. Tiurava, ni fanantenana.
mandava ny fanantenantsika mitombo. Haleluya. Atapinasa nilalana venetsimo Ati manao zay hoafaniasany devoli Jesosy iray manokatra lalana venembony Atapinasa nilalana venendrefana Atapinasa nilalana vetsinanana Jesosy iray manokatra lalana venembony Izy ilay mahay, izy ilay mahagaga Izy ilay mpanjaka tompony manampahefana Izy no Andriamanitra mifehy izao Ezizao tsisy zava-mahagaga tsy ainy ataony amina Izy ilay mahay, izy ilay mahagaga Izy ilay mpanjaka tompony manampahefana Izy no Andriamanitra mifehy izao Ezizao tsisy zava-mahagaga tsy ainy ataony amina Atapinasa nilalana venevaratra Atapinasa nilalana venetsimo Nadi manao zay hoafaniasany devoli Jesosy iray manokatra lalana venembony Atapinasa nilalana venendrefana Atapinasa nilalana vetsinanana Atokizaka tsisy atahorana yakory Jesosy iray manokatra lalana venembony Izy ilay mahay, izy ilay mahagaga Izy ilay mpanjaka tompony manampahefana Izy no Andriamanitra mifehy izao Ezizao tsisy zava-mahagaga tsy ainy ataony amina Izy ilay mahay, izy ilay mahagaga Izy ilay mpanjaka tompony manampahefana Izy no Andriamanitra mifehy izao Ezizao tsisy zava-mahagaga tsy ainy ataony amina Tsy zava-mahagaga tena ho atao Jesosy amin'ny fiainanay Indrindra ny ady an-tsenay Jesosy Indrindra ny olana an-tsenay Tompo Zay manana anao, zay matoky anao amin'ny farany rehefa tsy mandao anay anao Jesosy Ary manokatra ny lalana amin'ny tontona rehetra anao Jesosy Manokatra ny lalana amin'ny rehetra anao Jesosy Haleluya Izy ilay mahagaga Izy ilay mpanjaka tompony manampahefana Izy no Andriamanitra mifehy izao Ezizao
Amen, amen, amen. Ijatika amni délivrance fandroana te voly. Amen. Raha nivavaka teo dia mahita olona anankiray marary tongotra. Amen. Alléluia. Manaraka hira anankiray tsika alohan'izany. Dina eto ianao fanahy masina, midina eto ianao Jesosy, midina eto ianao anatika Jesosy. Ny fotoana rehetra izay taonay, ny asa rehetra izay taonay tompo manano. Alléluia. Alléluia. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Père. Père, nous t'adorons. Alléluia. Père, nous t'adorons. Alléluia. Père, nous t'adorons. Oh, Père, nous t'adorons. 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 Alléluia. Tu es le roi des rois. Oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Amen. Tu es le Seigneur du Seigneur, le roi des rois. Amen. Et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Seigneur, nous t'acclamons. Père, 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 nous t'acclamons. Acclamons le Père, acclamons le Fils, acclamons le Saint-Esprit. Le Dieu au-dessus de tout, celui qui fait des merveilles dans nos vies. Acclame Père, encore plus fort. Alléluia. On va l'acclamer, le Seigneur Jésus. Merci pour ta On va fidélité. l'acclamer, le roi des rois. Merci pour ta bonté. Alléluia. Alléluia. Merci pour ton amour. Oh, alléluia. Oui, Seigneur. Oh, merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ton amour. Approchons-nous Merci du pour Père. ta présence au milieu de nous. Et Alléluia. contemplons sa Je sainte ouvre mon face. cœur pour toi, Seigneur. Je ouvre mon cœur pour toi, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Je voudrais t'inviter maintenant à te dire
humblement et à prier. Anateye tunofana imasu. Announce of tons of Jesus malade. Announce of tons of Jesus. Oui, maintenant, approche-toi de ton Père. C'est ton Nous t'adorons, Créateur. Seigneur Il est prêt à te remplir de Nous sa vie. t'exaltons, nous t'acclamons, car tu es le roi des rois, les seigneurs des seigneurs. Tu es au-dessus de tout dit, c'est toi qui assis sur le trône, c'est toi qui es le roi des rois. De tout ton cœur, dis-lui simplement. J'ai entendu parler de toi, Seigneur. Et je réponds à ton appel. Nous t'acclamons, Seigneur, nous Donne-moi, t'exaltons. Seigneur, Nous t'acclamons, nous t'exaltons. de pouvoir expérimenter Seigneur du Seigneur. ta Tu es gloire. mérite d'adorer. Tu es mérite d'adorer, Seigneur. Oh, viens me Tu es mérite libérer. d'adorer, Papa. Tu es mérite d'exalter. Donne-moi de Seigneur. chanter Alléluia. ton glorieux nom. Amen. Ton amour. Donne-moi ta vie, Seigneur, et ton esprit, pour que je puisse t'adorer. Je veux t'adorer. Chante avec moi, Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons, Saint-Esprit. Nous t'adorons, Dieu vivant. Alléluia. Nous t'adorons. Chante encore une fois. Adore ton Dieu. Alléluia. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Et nous t'adorons. Père, nous t'adorons. On va l'adorer, le Seigneur. Seigneur, Alléluia. nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Tu es glorieux, tu es vivant. Tu mérites la gloire, tu mérites d'être acclamé encore et encore, car tu es Dieu. Nous t'adorons. À toi la louange, à toi la majesté, à toi la force. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Voyons Père que tu nous donnes le Saint-Esprit. Envoie l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Envoie ton Chante avec moi. Père, voici ma Envoie ton vie. esprit, Seigneur. Oh ma vie. Envoie ton esprit, Seigneur. Envoie ton esprit. Père, voici mon cœur. Père, voici mon cœur. Encore une fois. Père, voici mon cœur. Père, voici mon cœur. Oh, Père, touche-moi, 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 touche-moi. Père, visite-moi, 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 visite-moi. Amen, amen. Jésus de ta grâce. Seigneur, que la gloire te revienne en ce jour. Béni sois-tu. Qui est comme toi, éternel. Gloire à toi seul, unique et comparable. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, éternel.
Jésus. Amen. La gloire à toi, Seigneur Jésus. La gloire à toi, Papa. Alléluia. Reçois l'adoration. Reçois la gloire, Papa. Alléluia. Tu es le Dieu. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Sous la terre, tu es le Dieu. Papa. Dans les eaux, tu es le Dieu. Dans le ciel, tu es le Dieu. Dans tout l'univers, tu es le Dieu des dieux. Gloire à toi, seul Éternel. Tu la mérites, Jésus-Christ de Nazareth. À toi l'élévation. À toi l'adoration. À toi la louange. La gloire, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Oh, à toi la gloire, Seigneur. À toi seul, Papa. À toi seul, Seigneur Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Il n'y a aucun autre Dieu qui peut t'égaler, Jésus. Il n'y a aucun autre Dieu qui peut t'égaler, Jésus. Oh, la gloire à Jésus. La gloire à Jésus. Alléluia. La gloire à Jésus. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire. Il Mario, il Mario, À toi la gloire. La gloire à toi, Seigneur. La gloire qui abassé à ta La gloire à toi seul, Seigneur Jésus. La gloire à toi seul, Seigneur Jésus. La gloire à toi seul, Seigneur Jésus. La gloire à toi, Papa Yahweh. C'est toi qui as permis tout cela et tu l'es. Jésus-Christ de Nazareth. La gloire à toi, Seigneur. La gloire à toi, Papa. À Jésus. Oh, la gloire À Jésus. la gloire À Jésus. la gloire. Amen, la gloire à Jésus. La gloire à Jésus. La gloire à toi, Jésus. La gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. À Jésus. Amen, 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 amen. Amizao tsika andoka ny asany maizina, andoka ny asany devoly rehetra. Amen. Alléluia. Efa eton'ny tompo hiaraka amintsika. Voalohany indrindra tsika andoka ny asany fanahy fampisaviana. Esprit de sorcellerie. Alléluia. Tous les esprits de sorcellerie qui t'attaquent et m'attaquent, on va les chasser au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tous les esprits de sorcellerie, tous les esprits de sorcellerie dans les quartiers, dans les villages, où soit ils viennent d'où. Naïza naïza ni fiavi, naïza naïza misas.
Aminara Jesus uduratika miafufana masina uduratika murante Jesus Kristi tukone itateta Jesus Kristi tukone itateta mtenatika anapataba kankaza leta za matura netika ninina ni apia saini na kakanayu ninina ni mtenatika Jesus itateta fana masina itateta yafufana masina yitna yafufana masina mtumi asanizio Jesus malado eze Jesus adiantoka nyasa mais na leta nyasa famsa na leta Jesus na viaje na viaje pera na misia Jesus eze Jesus te yantu niero no yantu nyafu no Jesus andura na nyasa famsa na leta Jesus na viaje na mkate Jesus nyafu fane masna nyafu fane no masna Jesus Antonia san falsa finalita Antonia san falsa finalita nyafu fane no masna Jesus nyafu fane no masna Jesus Antonia nyasa sose letreta nyasa sose letreta Jesus am so cartieso am so fuera so Jesus vera pant careta toni Jesus vera pant cantaf careta toni ora con nyafu no Jesus ora con nyafu no Jesus nyafu fane no masna Antonia Saniziro, ni contrôle à ton Isiro, ni condamnation à tes éternels, ni ous dans les éternels, alléluia. Ta pratique news dans les éternels, tu s'en bin à mianara, c'est aussi, à mianara, c'est ce qui s'est fait dans la salita, alléluia. Ni tafka leta tonoro, amela la sakafu, amela la nyola, la vako amela sesos que se pena sareta, enara no tesoso, que amayere, enara no tesoso de puro sobre todo, tesos malado, cani tafka toni sro tesoso, nam so carteso, nane piasana tesoso, te o que no tu malado, e já certa, anabatabo na devaraba, nyasa vera pantica toso, tora na minha Tora na miafno, tora na miafno. Afu fane masna, afu fane masna, afu fane masna. Mantonia, viale de saisno. Niache de saisno. Niafno fane masna. Mantrava niasanisno. Netava careta tonisno. Proclama leto manisno. Ravago menara, ceso sentido fera. Alguém não te soube interpreta, alguém não interpreta Jesus, ni bloqueia todo isso, ni cena maturação, ni tana com ni tonto, deva dar uma pago ele no Jesus, deva dar ele rano Jesus, rano mantrava, trabalhava nessa mais na letra. Senhor Jesus, aleluia. Katika miasa frama soneri, eliminati occultisme, miasi zronzo vanan faranzo, miasi zronzo vanan faranzo, anaputka tika kristiana, kaneva kosa niero Jesus, yambunu niero nisiro, niero Jesus, yambunu niero nanisiro, haleluya, yera baseka rabababa, yera baseka rabababa, nitena jamanta demtene, anitakan mind to sinmena raneno, anitakan mind to sinmena raneno, kani nina tembe chelo konfavarso, ni control and camera, gerejo profetica, de tika de famana niere faifana, manana niere faifana, anitakan mind to sinmena raba, seka raba, ni siede mistika letra, ni kali basa besain zro ni manita, sereta besain zro da pako menara, seso arroga condenara seso che si completa per la sorta nyatake atonso nyatake na fiana leo fiana andenara seso sua pako condenara seso sua pena raba condenara seso haleluya ni masreta mtera de batoro comprar Jesus toro comprar Jesus Rante sos mandor, rante sos mandor, rante sos mandor, rante sos mandor. Vela pante que ela leva na
Se ritornate no kintis ma frama sono eliminati. Tornano rante sos un sabato ma ieri no Jesus. Ma davarava nyassa ni siro. Ma davarava fela pant careja toni siro Jesus. Ma raina tonja arriva la fa come nada Jesus che tu fer raba se caraba. Ne caraba se caraba. Shisi. Hallelujah. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Hallelujah. Nisa mtunda de nada quando an mano sacrifício. Ni rante Jesus que se tu fez na Nazareta. Ni rante Jesus que se tu fez na Nazareta. Mantonia sareta tolero. Ni cerca o manaro. Ni tarda suratnaro. Ni ura suratnaro. Rava condenara Jesus que se raba separava. Rava condenara Jesus que se tu fez na Nazareta. Ni cerca o manaro. Ni fata patrete o manaro. Rava condenara Jesus. Na minha cuna cuzana. Na msana cuzana. Rava condenara Jesus. Para enfafateza na letra tudo na brante Jesus. Rava condenara Jesus que tu fez na Nazareta. Queira baseca na baba. Mara baseca na baba. Tous ceux qui sont envoyés, papa, pour m'attaquer. Tous ceux qui ont utilisé, papa, qui ont utilisé la nuit, qui ont utilisé le midi, qui ont utilisé le matin. C'est la nuit le nom puissant de Jésus. C'est la nuit le nom puissant de Jésus. Tous les attaques à la mort, à les sacrifices. C'est la nuit par la puissance de Seigneur Jésus qui se vient de Nazareth. Tous les couteaux, c'est les renverses au nom puissant de Jésus. Les fers, les brillent, les fers, les brillent la main, les fers, les brillent la main. Tous ceux qui sont écrits mon nom, tous ceux qui sont écrits mon nom quelque part, qui sont mis mon nom en cadre, qui sont parlés pour me condamner, pour me contrôler. C'est la nuit au nom puissant de Jésus. C'est la renverse au nom puissant de Jésus. C'est la nuit au nom puissant de Jésus. Hallelujah. Yahweh, 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 viens au secours, Seigneur, viens avec secours, Seigneur Jésus. Tous les attaques, c'est la mille, tous les attaques, c'est la mille, papa. Ils sont m'attaqués partout pour me condamner, pour me bloquer. Je les détruis au nom puissant de Jésus. Je les détruis au nom puissant de Jésus. Tous les esprits de maladie qui sont envoyés, tous les esprits de maladie sont envoyés. C'est la nuit par la puissance des sangs de l'agneau, par la puissance des sangs de l'agneau, les sangs de Jésus la nuit, les sangs de Jésus les détruisent, les sangs de Jésus les brûlent, les sangs de Jésus, maman, rabababa, kadosh, kadosh, yabase karabababa, Jésus, alléluia, alléluia. Alléluia, tous les antennes, papa, tous les antennes qui sont mis caméra partout, papa, pour me voir, pour me contrôler, pour me condamner, c'est la nuit, c'est la détruite, tous les attaques dans ma vie, des prières, dans ma vie, des chaînes, tous ceux qui ont attaqué mes sens, mes visions, c'est les détruits au nom puissant de Jésus, c'est les détruits, c'est récupérer tous ceux qui sont volés. Seika rababa, raba seika rababa. Antoka tukamfana imenarana. Tous les esprits de serpents, les dragons, alléluia. Alléluia, je te chasse au nom puissant de Dieu. Car Dieu m'a donné la puissance pour te détruire, la puissance pour t'écraser ta tête. Alléluia. C'est les chasse tous les esprits de serpents. Je les chasse tous les esprits de serpents. Sortez dans mon âme, sortez dans mon esprit, sortez dans mes pensées, sortez dans nos puissants de Jésus, sortez dans mes pensées, sortez
Saint-Esprit te brille. L'effet de Saint-Esprit. Et l'épée de l'Éternel te détruit ta tête et t'écrase ta tête et découpe ta tête au nom puissant de Jésus. Je les chasse sous les esprits des dragons. Tous les esprits des dragons. Jésus. Tous les esprits des dragons, je les chasse loin dans mon âme, loin dans mon esprit, loin dans mon cœur. Sortez au nom puissant de Jésus, sortez au nom puissant de Jésus. J'ai vomi ton sémence, j'ai vomi toutes tes semences, j'ai vomi toutes tes semences, loin dans mon âme, loin dans mon esprit. Va dans les des enfers, les feux te brillent, les feux te chassent, les feux, les sangs de l'agneau, les sangs de Jésus, les sangs de Jésus te brillent, les sangs de Jésus, les sangs de Jésus, sortez au nom puissant de Jésus. Alléluia. Jésus. Sortez par la grâce. Zote kantoka nifanai mitondra aretina raha ny vavaka teo dia mahita vehivavy anankiray marary tongotra, misy tongotra mivonto a Jesosy ny anasitra anazy n'aiza n'aiza misy aza. Alléluia. Mais on va chasser tous les esprits de maladie, tous les esprits de maladie. Zay rehetra omany fahavazo, omany fanahy famosavina tiana potika ny tongotra anao mety tongotra tsy fantatsika zao fa programme mety programme n'izy ireo anapotika ny fiainanao, anapotika ny dianao. Alléluia. Satria hitako le tongotra mivonto. Alléluia. Alléluia. Karaha tsy aniletsika le izy dia tanteraka amena. Jesosy malalo. Aoka Jesosy ny ranao, lay ranao tonga afo Jesosy. Antory ny aretina rehetra fafon'ny Satana, ny aretina rehetra fafon'izy ireo Jesosy. Amin'ny tongotra, amin'ny tanana, ravako amin'ny anaran'i Jesosy. Ny saina rehetra fafon'izy ireo. Tondra aretina rehetra. Torana amin'ny ran'i Jesosy. Torana amin'ny ran'i Jesosy. Torana amin'ny ran'i Jesosy. Ny saina rehetra fatotra ireo tongotra ravana amin'ny anaran'i Jesosy. Ravana aretina tongotra, niza non deve essere arresto non so cosa, mi fanno in falsa fine retra, mi tocco un rancio sosi, tocco un rancio sosi, arrancio sosi ma la sita in tongotra se un altro san, mi tongotra se un altro si passa la mano, so ora si tono so, mi rancio sosi, rancio sosi, rancio sosi, rancio sosi, rancio sosi, ma torni qua son mareta, ma torni qua son mareta, ma torni qua son Panasita neno Jesús. Yeren fanastanana. Yeren fanastanana. Anasita nazareta tisalama. Anasita nazareta tisalama. Anasita nazareta tisalama. Hey la baba baba baba. Hey la baba baba misplan Satana. Misplan favalo. Alléluia. Tiana putka tuntula na crai. Tiana putka tuntula na crai. Fire now Jesus ita teta. Ya now Jesus ita teta. Anafona nzani. Ni rano Jesus anafona. Ni rano Jesus anafona. Ni arrete na letra umani zro. Ni umani fana ifam sabina letra. Se plato ni zro Jesus. Anaputka tuntula.
mnenaran Jesus. Vavaka mnenaran Jesus. Vavaka mnenaran Jesus. Vavaka mnenaran Jesus. Vavaka mnenaran Jesus. Hallelujah. Amzao zote yandroka ni fanaretra makaendrika Bible. Alléluia. Tous les esprits des esprits de bois, les esprits fanaretra fanay makaendrika saka alika. Alléluia. Duratika miafiny fanay masina, duratika amran Jesosy. Alléluia. Ran Jesosy andoro, ran Jesosy andrava. Alléluia. Raha manafika anao amin'ny alina, manafika anao anatin'ny nofy, efa raha vao amin'ny anaran Jesosy ao anatin'izay ihany koa. Efa doratika amin'ny ran Jesosy ihany koa ny fanahy manambady rehetra. Zay ao anatin'izay hoe tafiny fanahy manambady ianao dia foanao amin'ny anaran Jesosy. Ny ran Jesosy anapodika andavarava ny herin'izy ireo. Alléluia. Ainay tsara indrindra any an-danitra ao. Ainay tsara indrindra any an-danitra ianao mpanafaka, mpamonjy. Andriamanitra mahery. Andriamanitra mahery, mpiady maherinay ianao Jesosy malavaka. Eto Jesosy dia androka ny fanahy rehetra makaindrika biby. Na biby ino na saka na alika Jesosy ao dia efa toroko amin'ny ranao Jesosy ao. Ny fanahy makaendrika biby rehetra toroko amin'ny ranao Jesosy ao. Toroko amin'ny ranao Jesosy, tsy anaketsy anapahefana amiko Jesosy ao. Ny tafika rehetra ataon'izy ireo na nofy na hita maso zany Jesosy ao dia efa rabako amin'ny anaranao Jesosy Kristy venavena. Ranao Jesosy ao mandoro, ranao Jesosy ao mandoro, ranao Jesosy ao mandava. Ny fanahy ny saboketra, ny fanahy ny torty, ny fanahy ny sovaly, torana amin'ny rano Jesosy ny liona rehetra, torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny rano Jesosy. Rano Jesosy mandoro, rano Jesosy mandoro, rano Jesosy mandoro, manapatapaka, manapatapaka. Ny tafika rehetra ataona manapatapaka, miveram-pandroka rehetra ataonareo. Toroko amin'ny rano Jesosy, toroko amin'ny rano Jesosy, any an-davaka iny, any an-davaka iny. Hallelujah. Ete Jesosy dia ravarava ny asany maizina, ny asany fanahy manambady, ny asany fanahy manambady zay manafika anay Jesosy amin'ny alina. Zay rehetra ao anatin'izany mitsangana ianao ho amin'ny anaran'i Jesosy. Eto Jesosy dia androka ny fanahy manambady zay Jesosy. Andravarava ny asany izy ireo, tafika ataon'izy ireo amin'ny alina, tafika ataon'izy ireo anatin'ny nofy. Ravako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy venavena. Hallelujah. Nyafu mfana imasina mandrava nyasanaro. Ni bati temariasi tonaro. Ni rob temariasi manaro. Turo kwa mnyafu mfana imasina. Turo kwa mnyafu mfana imasina. Afu mfana imasina mandur raba seka rababa. Sesi maraba seka rababa. Sesi
Les reins se les détruisent. Les rois se les détruisent au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui sont dans les femmes de nuit, hommes de nuit, qu'ils ont utilisés par les gens, qu'ils ont utilisés, papa, par les animaux. Ils ont quelqu'un, mais ils ont utilisé quelque chose pour que je ne vois pas leur visage. J'envoie les feux maintenant. Les feux de brûle. Les feux de brûle leur travail. Les feux de brûle leur travail. Leurs œuvres, c'est la nuit, c'est le détruisent. Karaba. C'est Karaba. Les feux de brûle. Tout votre œuvre en puissant de Jésus. Où vous êtes qui attaquez les enfants de Dieu, qui attaquez ma vie. J'envoie les feux de Saint-Esprit, les feux dévorants, les feux dévorants. Tous ceux qui sont dans les utilisés par le sang, ils sont utilisés par le sang, mais ils ont attaqué la nuit. Pour les femmes ont détruit les bagues se les détruisent sur les marteaux de Saint-Esprit, leurs habits, leurs costumes, leurs costards, je les brûle par les feux de Saint-Esprit. C'est la baba baba. C'est la baba baba. C'est la nil de tout. C'est la nil de tout. C'est le détruit tout. C'est la nil tout. Tout votre attaque. Cette puissance est fait annihiler par la puissance des feux de Saint-Esprit. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Alléluia. Amen, amen, amen. Amin'izao fotoana izao tsika androka ny fanahy ratsy rehetra eny amin'ny abakabaka. Amen. Alléluia. Ny esprit rehetra eny amin'ny abakabaka. Amen. On va envoyer les feux de Saint-Esprit. La puissance de Jésus-Christ, c'est lui le Dieu des armées. Il est Dieu des armées. Il est au-dessus de tout. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Tu es au-dessus de tout, papa. Tu es au-dessus de tout, Seigneur Jésus. Tu es au-dessus, papa, de tout. Tous les esprits qui est au deuxième ciel, premier ciel, qui sont calés au premier ciel, deuxième ciel. Les feux dévorants, les feux dévorants, les feux dévorants. J'envoie les feux, j'envoie les feux, les feux, les feux, les feux, les feux. Tous ceux qui ont calé ma prière, tous ceux qui ont calé ma bénédiction, j'envoie les feux de Saint-Esprit, les feux de Saint-Esprit, les feux dévorants, les feux dévorants, les feux dévorants. Rabba, Sheka, Rabba, Maraba, Sheka, Rabba, Shesi, Maraba, Sheka, Rabba, Marabo, Sheka, Rabba, Yekarabo, Sheka, Rabba. Les feux brûlent, les détruisent, les trônes en puissant de Jésus. Tous les trônes, tous les reines, brûlez par les feux, brûlez par les feux. Brûlez par les feux, les reines, les rois. Au nom puissant de Jésus qui se vient de Nazareth, les dieux des armées, les dieux des armées, les dieux de l'éternel, il va descendre pour détruire tous ceux qui me combattent, tous ceux qui m'attaquent, les feux, tous les dragons, au premier ciel, deuxième ciel, les feux, les bris, les feux, les détruisent, les feux, les feux. Les feux dévorants, les bruits de la attaque, papa, ils sont calés partout nos prières, ils sont calés nos prières, au nom puissant de Jésus, les feux les détruisent, les feux, j'envoie les feux de Saint-Esprit, les feux dévorants, Alléluia, Maraba, Sekarababa. Que les ciels ouverts pour nous, que les ciels ouverts pour nous, que les ciels ouverts pour nous, Baba. Que les ciels ouverts, que les ciels ouverts, que les Saint-Esprit descendent sur nous, que les Saint-Esprit,
la puissance des Saint-Esprit, de bénédiction que tu vas nous donner, papa. Oh, Diabase, Karababa, je vais récupérer, les dons que tu m'as donnés. C'est récupérer nos puissants de Jésus qui sont là-bas. Hallelujah. I'm so close to récupérer aux éternal line tam fenano. C'est éternal line satana tam fenano. Récupérer au nénara Jesus. Récupérer au nénara Jesus. Récupérer au. Et non malade yina sabatana line tam fenano. Tous ceux qui sont volés dans ma vie, papa. Tous ceux qui sont volés, papa. Tous ceux qui sont volés mon bonheur. Ils ont volé, papa, ma vie de prière. Ils ont volé mon temps. Ils ont volé, papa, ma chaîne. Ils ont volé, c'est récupéré. C'est récupéré par la puissance des sangs de l'agneau. C'est récupéré mon puissant de Jésus. C'est récupéré mon puissant de Jésus. Restaure-moi, Seigneur Jésus. Alléluia. On va demander la restauration. Zanwe, Fijoroana na am Jesus la wote fanangatike nawa. Efana numkanangatika na rapana nawa de angata am Jesus iverna am fitiavana voalohany ndray ianao. Restaurer la vie de toi avec Jésus-Christ. Alléluia. Jesosio manandratra ny tanana ihany aminao zay Jesosio. Manandratra ny tanana ihany aminao zay Jesosy malalo. Jesosio vaozy indray Jesosio ny fifanekena nataonay taminao Jesosio. Avao zay Jesosio ny fifanarana nataonay taminao Jesosio. Miverina aminao indray zay Jesosio. Manantona anao zay Jesosio. Averenao ny fitiavana voalohany zay. Averenao ny fitaovana voalohany zay Jesosio. Averenao ny fitiavana voalohany zay Jesosio. Miverina aminao zay Jesosio. Miverina aminao zay tompo malalo satria ianao no tomponay. Ianao no mpanjaka anay. Miverina aminao zay Jesosio. Ka zay rehetra nangalariny Satana tamin'ny fiainanay Jesosio, dia miverina aminay zany. Zay rehetra nalainy Jesosio, dia miverina aminay satria nasiverina aminay Jesosio. Zay rehetra Jesosio, zay rehetra nampangatsiaka anay, nampiverina anao ny sitraponao zay Jesosio. Anka fiverenanay. Raisy Jesosio, avaozy indray zay. Avaozy indray zay. Avaozy zay Jesosio. Avaozy ny fanoratena zay entinay tao anaty anao. Ekarigabas boraba. Nikarabas karabas karaba. Herabas karabas karabas karaba. Hallelujah. Misaotra Jesosio. Misaotra Jesosio fa manaiky ny fiverenanay ianao. Miverina aminao zay Jesosy. Miverina anao ampanitetena, miverina aminao Jesosy. Mama. Anaiky ihany ny teninao. Anaiky ianao ny sitraponao. Tsy andatsony ny teninao zay Jesosy. Tsy andatsony ny afatrao zay Jesosy. Fa anaiky anambaranao. Anaiky itory ianao. Anaiky andiaraka ny sitraponao. Mama. Hallelujah. Misaotra Jesosy.
misaotra fanahy masinao faeto ianao manaiky ny fiverenanay manaiky ny fandonanay tena misaotra Jesosy marary. Alléluia alléluia amen amen amen. Yaka ho an Jesosy tika amen. Yaka ho an Jesosy tika alléluia. Ny teny tiany fanahy masinao tenenina amintsika amin'ity androandroany ity dia le fijoroana vavolombelona zay fahatelo sasany tsy andefa an'le izy fa anazava alléluia. Azavaiko zany zay nomeny teo dia rapiditsika limbavaka dia amin'ny latsinainy ihany koa manohy ny 4e témoignage satria rapiditso alimbavaka fa tiako fotsiny azavaina le 3e partie. Amen. Inona no tenen'i Jesosy zany nampahitany tompo any resahany tompo azy hoe Vavaka alotsika metraka ny fotoana ampelantanany zao teny zao ampelantanany Jesosy. Amen. Rainay tsara indrindra ny an-danitra misaotra anao Jesosy ao ny fanatrehanao teto. Misaotra fanahy masinao zay niaraka aminay ianao Jesosy ao tamin'ny Vavaka tamin'ny Fijoroana. Misaotra tompo ao fa tsy noho ny herinay zany nanotanjakay fa mbola ianao no miasa ao anatinay mandrakariva ary mbola nafanay nandresy ny fahavalona ihany koa tompo malalo. Misaotra makasitraka Jesosy ao. Alléluia amen amen amen. Ohatra miteny tsika tenin'Andriamanitra tsy teny ao amin'ny Baiboly ma zany fa le teny nozarainy tao amin'ny fijoroana vavolombelona zany momba ny hoe salaire de péché. Miteny zany izy ny fijoroam-belona zay narahantsika tapany fahatelo hoe misy izy ny salaire de péché. De ina moa dia hoe salaire de péché tsy haiko moa mazavaza miteny gasy fa nazavainy zany hoe raha ohatra misy olona anankiray zany ohatra hoe manota zany le olona mbola tsy mahalala an Jesosy dia indraindray le olona miteny hoe mangatabavaka ento-bavaka zay fa zao dia nefa izy tsy miorina ao amin'ny Jesosy, tsy miorina ao amin'ny Jesosy zany izy fa zista miteny fotsiny. Amin'izay fotoana zay na hivavaka an'in'olona ianao dia reraka fotsiny. Amen. Fa le olona mihitsy no mila manantona an Jesosy dia manantona an Jesosy mamboatra ny fiainana satria no manamboatra ny fiainantsika tsirairay avy io dia Jesosy. Alléluia. Tsisy na pastera na iza hoe andeha hisolo voina hamonjy anao hanafaka anao fa ianao mihitsy manantona an Jesosy te hiova. Na misy vavaka entinao amin'ny Jesosy, misy zavatra tianao angatana dia tsy indraindray tsika ny amin'ny pastera mbola hoe ento-bavaka ilaina le mivavaka fa ianao vatantenanao mihitsy ilainy Jesosy manantona azy. Amen. Izay le hoe salaire de péché zany hoe vidin'le fahotanao zany. Zay voasiko hoe le fahotanao iny tsy olona no hoatsoinao fa ianao zay te hiala amin'le fahotana manantona an Jesosy. Alléluia. Dia alohany koa zany mivavaka amin'ny olona anankiray tsika mitondra mbavaka olona anankiray dia dia tsy maintsy manontany ny tompo hoe iny manao ahoana ny ara-panahiny, manao ahoana ny ara-panahiny. Alléluia.
Amen, amen, amen. De ny teny ihany koa izy ny kristianina sy ny muzika. Ny muzika kristianina, ny muzika chrétien. Ny muzika chrétien dia mila zany na io mpihira izy mpidera ao mpiangonana na mpidera kalamanjana dia tokony andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Dia miala amin'ny fanaony izao tontolo izao. Ny mpihira kristiana ankehitriny lasa mitovy amin'ny mpihira n'izao tontolo izao. Lasa mitovy amin'ny mpihira n'izao tontolo izao. Nefa atsika tsy afaka hitovy amin'izao tontolo, akatahaka an'izao tontolo izao. Amen. Tsy afaka akatahaka an'izao tontolo izao tsika. Itsika no modely itaona n'ireny mpihira n'izao tontolo izao reny mba anaraka ny lalantsika. Alléluia. Anaraka ny diatsika. Ka raha ianao zany mpihira ao am-piangonana na eny kalamanjana na manana tarika manokana mihira, de tokony hira manome voninahitra an'Andriamanitra ary ianao koa de hita hoe mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Satria maro be ho izy ny musicien any amin'ny any amin'ny fahaverezana. Amen. Tsy hoe mihira mpivavahana de ho any an-danitra, fa ny ny fiainanao de mandeha araka ny didin'Andriamanitra. Amin'izay fotoana izay ny hiranao de ekena eo anatrehany lanitra sy ny fiainanao. Dia vovonjy ianao amin'izay fotoana izay rehefa tonga ny alanao amin'ity tany ity na tonga ny fotoana iavian'i Jesosy, de tafakatra ianao amin'izay fotoana izay. Fa raha ohatra ka ianao kristianina mpihira ianao nefa ianao mbola mandeha misotro toka na ianao mandeha mamonjy boîte de nuit na ianao mbola mivaova sipa, maro be manko ny chorale amin'izao fotoana izao mihira an' Jesosy eny amin'ny altara nefa ny fiainany tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Alléluia. Tsy mandeha araka ny didin'Andriamanitra. Amin'izay fotoana izay ninona zany ny ataonao na anao inona ianao dia zava-poana ny hery laninao nanaovanao an'izay hoe nanao asan'ny tompo izay ianao, nanao ny dera hoe satria ianao ao anatin'ny chorale ohatra. Raha tsy mandeha araka ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Amen. Na mpihira malaza toy inona ary ianao, na mpihira malaza ianao zany izy hoe mihira malaza ny mihira Fijoroana, nefa ny fiainanao tsy araka ny tenin'Andriamanitra, tsy araka ny Baiboly. Alléluia. De tsy hain'ny tompo ianao, tsy fantatra an' Jesosy ianao. Zay zany nazavaina tamin'ny troisième partie sa deuxième partie izy ity. De ny teny ihany koa izy misy izy légume, misy izy zavatra anankiray ny volena, légume ny volena. De io légume io izy de légume zany izy dia tonga de mamokatra, zany hoe tonga de vetivety de manome voany raviny sy ny sisa. De misy anankiray anefa ho izy plante anankiray ny volena de ela be vao maniry, vao manomboka mahazo felany, manomboka mahazo voany, manomboka mamono tsikelikely. Fa ny anankiray nasiana zezika, nasiana zavatra be de be zany manodidina anazy mba ho posena malakilaky. De misy voany tonga de azo, tonga de hanina, tonga de alaina. De io izy ny teneniny tamin'izay fotoana izay hoe le ray io izy zay nitondratondrahana tsikelikely, nandeha tsikelikely teny izy, ino izy nakasitrahan'Andriamanitra. Fa le anankiray nasiana zezika, nasiana ina amin'izay aingakaingana, aingakaingana zany hoe amosy sy voany. De iny zany dia tsy naturel izy amin'izay fotoana izay. Fa le naturel zany le nambolena, plante nambolena io raha ohatra mamboly zavatra ohatra manga ohatra, iny amataony ihany iny vao hisy voany, vao hitiry. Mety hoe tsy haiko ahoana moa zany reny mamboly reny, fambolena tsy de haiko firy, mety hoe 2 ans 3 ans iny vao hisy voany de mitiry tsikelikely. De tahaka an'izay zany ny olona anankiray zay natsoin' Jesosy. Tsisy tonga de hoe natsoin' Jesosy androany ianao
tonga de atsoiny Jesosy androany ianao tonga de ho lasa ianao mpitondra fiangonana. Tsy possible mihitsy zany. Halleluja. Animba zavatra be dehibe raha ohatra zany zany. Amen. Tonga de hitana ianao toerana anankiray ohatra asan'Andriamanitra. Izay Baiboly ange milaza zany. Le fahazazana ra-panahy sy le hoe ny olona hitarika sy hitondra de mila olona fantatra tsara. Fa tsy hoe voatandroanina fantaranao anazy de tonga de hitondra izy fiangonana. Halleluja. Zay zany no tenen'ny Tompo eto. De le maikimaika mitondra titre. Maikimaika mitondra titre tsy nomen'ny Tompo akory, tsy fantatra akory hoe avy amin'ny Tompo ve. Halleluja. Amen. Fa Jesosy zany miasa amin'olona anankiray amantaonana. Aza mitomany ianao le asan'ny Tompo maimaika loatra. Halleluja. Raha ohatra ka ianao hoe sady amin'izao tontolo zao ianao no an'i Jesosy de amin'izay fotoana zay tsy maninona ianao mety vetivety ianao. Zay le teneniny eto, vetivety de mitsiry. Vetivety ianao de fa mahatsangana fiangonana. Vetivety ianao de lasa mpitoro be malaza. Fa raha olona tena ampiasain'Andriamanitra, tsy eo no eo zany ianao vao tonga amin'ny ministeranao. Ady tsy ady, olana tsy olana trenao tena hoe mafy satria tsy maintsy zahin'i Jesosy toetra aloha ianao. Alohany hitongavanao amin'le toerana. Amen. Fa tsy hoe androany ianao vao nandray Jesosy de ho lasa mpaminany. Tsy possible zany. Tena mialatsiny fa tena tsy possible mihitsy. Amen. Na ho lasa évangéliste, na ho lasa tsy haiko arakaraka ny antsoan'ny Tompo. Ary aza maimaika mitondra titre. Halleluja. Aza maimaika izy mitondra titre zay ny tenin'i Jesosy. Halleluja. Dia aleo mandeha tsikelikely. Mandeha tsikelikely. Fa rehefa tonga ny fotoanan'ny Tompo tsy voasakana io. Amen. Tsy voasakana rehefa tonga ny fotoanan'ny Tompo. Inona nataon'ny Tompo? Ireo nivarotra atao am-piangonana. Tonga amin'izay koa nambaran'ny Tompo azy. Nitenen'i Jesosy hoe hitanao moa izy le zavatra nivarotra atao am-piangonana, le mpivarotra atao am-piangonana, nisy namarotra, misy nanakaly vola, nanontany azy zany Jesosy de zay eno izy fantatra ny ten'Andriamanitra iny de inona nambaran'i Jesosy? Ny Jesosy niteny azy hoe tokony anambara ho izy ny fibebahana ho izy ny fiangonana. Halleluja. De hitantsika tao amin'ny ten'Andriamanitra iny, hitantsika Jesosy tezitra amin'le olona tonga nivarotra nataon'ny olona nakaly vola, na tsipitsipan'i Jesosy, na rodarodan'i Jesosy daholo ny zavatra atao am-piangonana satria tsisy nandeha amin'ny lohan'ny intsony, aiza koa fiangonana ataonao varotana. De izay ihany koa hitan'i Jesosy ankehitriny ao anatin'ny fiangonana zany. De nambarany azy hoe ny fiangonana amin'izao zany lasa tsy miorina intsony miazo fijalian'i Jesosy, tsy miorina intsony amin'ny fibebahana. Jesosy dia mila qualité aloha voalohany indrindra, fa tsy quantité. Tsy ny amarony le olona aloha hoe be de be zay ty ndao amizay, fa tena hoe zao ilaina misy olona, ilaina tsy mandanjay aho, fa qualité n'le olona aloha manao ahoana. Qualité satria hitondra olona ho any an-danitra atsika. De jerena ny qualité, Jesosy mijereny le qualité. Olona manao ahoana no ampiasaina, olona manao ahoana no hitondra fiangonana, olona manao ahoana. Tsy ny olona rehetra ny hitondra fiangonana, tsy ny olona rehetra natsoina nangana fiangonana. Amen. Tsy ny olona rehetra natsoina ho pastera, fa misy natsoina ho doktera, misy natsoina ho évangélista, misy natsoina ho mpaminany, misy natsoina diakona,
Amen. Misy atsoina mpiandry samy manana zany ny anjara ny atsoin'Andriamanitra ny tsirairay avy. Alléluia. Dia am'ireo le hoe qualité. Ny qualité tadiavin'i Jesosy am'ireo asa zay tandrify anao zany, fanomezan-masoavana zay misy anao, zay asa misy anao zany, tadiavin'i Jesosy anao amin'io ho qualité. Qualité aloha voalohany indrindra hoe manomboka zany ianao tsy tonga de le asa aloha, tsy tonga de le asa aloha, fa le fanamboarana aloha, satria misy zavatra be de be amboaran'i Jesosy ao aloha mandra-pahatonga anao amin'ny toerana zany. Alléluia. Hitantsika zao i reine efa nalefako tato fijoroam-belan'i reine. Alléluia. Zao de mizara fijoroam-bela. Alléluia. Satria ireo fijoroam-bela zaraiko ireo de azoko antoka tsara, azoko antoka tsara nahita ny lanitra sy ny elo. Amen. Ny lanitra sy ny elo. Dia ao anatin'izay zany de le qualité le olona aloha jeren'i Jesosy zany hoe amboaran'i Jesosy, misy fanamboarana ao, misy fanamboarana. De rehefa tena tonga am'le qualité le olona de moramora aminao am'izay mahalala ny asa tokony ataonao rehefa avy eo, le asa metrahan'ny tomponao. Amen. Fa le olona ny am'izao inge manimba zavatra be de be le izy, satria maimaika tonga de le maka le posta le olona, tonga de le maka le posta. Non, tsy zay le teneny teo hoe le hazo tonga de mitsiry, tonga de mamobe. Fa voalohany indrindra aloha amboarany tompo ianao, misy fanamboarana be de be ao, mandalo afo, fanefena, fanamboarana. Alléluia. De eo ianao hitan'ny Jesosy qualité, de afaka am'izay anao manao le asa. Am'izay fotoan'izay anao tonga ny ataka, tonga zavatra be de be, efa feno ianao, efa feno. Tsy zazara-panahy intsony. De niteny izy hoe de hita ihany koa izy ny change d'argent le fanakalozam-bola ao am-piangonana. De inona ho izy mahatonga an'ireny fanakalozana ao am-piangonana? De le olona ho izy, ohatra zao raisiko ohatra olona avy any nijangajanga izy nanao zavatra ohatra ny vola iny avy nangalary ny tany na avy nanao jangajanga tany, de inona ataony asan'Andriamanitra aty? Anaovany rakitra sy ny sisa. Maloto le vola, maloto iny vola iny entinao iny. Amen. Ny atsembohan'ny tavanao zay ny nananao haniny, le atsembohanao no anaovy ny asan'Andriamanitra, no ataovo fanomezanao an'Andriamanitra, fa tsy le vola fiainanao avy any nanao zavatra tsy mety, iny nataonao rakitra, iny nanaovanao asan'Andriamanitra tsy mety. Maloto iny vola iny. Miteny ihany koa izy ny mauvaise habillement tafiditra amin'ny fiangonana, ny rankiny, ny adiady hita ao amin'ny fiangonana, zany rehetrarehetra zany mahatonga fiovana eo amin'le tontolony ara-panahy ao amin'ny fiangonana. Jereo fotsiny ohatra ny tanora amin'ny fitafy, amin'ny fifandirana ao amin'ny fiangonana, tsy fankazahoana. Amen. De ireny zany no tenen'i Jesosy ihany koa hoe manimba ny fiangonana. Zany hoe tsy voalaza intsony zany, tsy samy teny intsony zany ny mpanompon'Andriamanitra, satria matahotra hoe hiala le olona le ondry tariny. Amen. De ny teny ihany koa izy ny pigeon. Ny pigeon izy de ny Saint-Esprit fanahy masina. Ny fanahy masina de tsy azo ovaina, satria misy ny mivarotra manao changement le Saint-Esprit, zany hoe changement de l'évangile, zany hoe le tenin'Andriamanitra ovaina fitoriana fitahina. Le tenin'Andriamanitra ovaina zany vidina vola le fanasitranana, zany hoe fatatsika vidina vola le fanasitranana, mila manome vola le olona vao zay ekena, vao zay sitranana.
tiavy amin'ny Jesosy zany satria ny fanasitrana amin'ny Jesosy dia maimaimpona. Fanasitrana amin'ny Jesosy dia gratuit. Amen. Dia misy ihany koa mamadika l'évangile zany, mamadika ny évangile le fitenin'Andriamanitra avadikany zany dia tsy ambara ny marina. Amin'izay fotoana izay ianao efa manakalo ny fanahy masina. Atakalonao zavatra hafa zany fanahy masina. Matahotra ianao zany dia aleonao zany ianao tsy mitory ny fahamarinana. Amen. Ary eo zany matezitra an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana. Anankitelo ireo no tenenina. Dia le hoe tsisy fiainana fibebahana, fitoriana fibebahana. Ny faharoa dia mila qualité Jesosy ao amin'ny fiangonana hoe olona voazaha toetra, olona mahalala ny fahamarinana tsara, olona tena hoe nandalo zavatra maro fa mahafantatra tsara ny zava-misy ny fiainana maha-kristianina, fa tsy olona voatandroana. Hoe tonga dia hoe mitana micro ianao na tonga dia mitondra fiangonana ianao. Amin'izay fotoana izay na ny ten'Andriamanitra zay mieboebo foana ho izy. Satria mila aloha le olona azo antoka tsara ny ara-panahiny. Zay zany hoe fibebahana dia mila olona qualité tsara dia ny fitafiana tsy mendrika tafiditra amin'ny fiangonana, matezitra Andriamanitra reo. Tena hoe mahatonga an' Jesosy zany tezitra amin'ny fiangonana amin'izao le adiady hita fifandirana ao amin'ny fiangonana, tsy mifankahazoana, tsy misy famelan-keloka, samy teo ho marina. Amen. Dia ny fahadimy dia le hoe fanakalozana ny fanahy masina, dia le mamadika ny tenin'Andriamanitra ho fitoriana fitahiana. Dia samy torotro ny marina sy ny fahamasinana. Halleluja. Dia rehefa avy eo izy ny troisième partie, ny entan'i Jesosy tany amin'ny séjour des morts, any amin'ny eny. Dia na eno izy olona be dia be mikikika, dia ny zavatra hitany zany dia olona manao coiffure zany, le olona nanao volo mandeha amin'ny coiffure reny zany dia miséduire olona, zany hoe sahala fanahy fijejejona zany reny raha vao mandeha mbola mamboatra volo sy ny sisa. Dia ao ihany koa les ongles rajoutés, le manao faux ongles, hitany any daholo zany reo dia any amin'ny fahaverezana izy ireo tomany mitady vonjy, dia dorana amin'ny afo izy ny lohan'izy ireo, dorana amin'ny afo. Dia nahita ihany koa izy vehivavy anankiray lava ny molotrany, lava be satria mpifosa olona zany ataon'io vehivavy io dia tonga any amin'ny fahaverezana. Amen. Samy mandiny tena atsika izay za place misy atsika anatin'ireo. Raha ianao mpiresaka olona, mpifosa olona, dia tsaroa fa iny molotra anao iny dia taritany devoly dia tapatapahany rehefa avy eo. Amen. Dia ny teny ihany koa izy ny fandihizana tafiditra ao ampiangona zany, le fandihizana ataon'izao tontolo izao. Raha atsika mandio an' Jesosy, tsy handisa ran'ireny olona hoe manao fanditsika tany amin'izao tontolo izao, tsia, fa mandihy normal. Tsy afaka ataontsika hoe entina any amin'ny fiangonana zany, zao teo ny hira dia nandihy aho fa tsy nandihy hoe dia hoe ampietsika ny vatako manontolona tena mihoatra diso tafa ohatra. Amin'izay fotoana izay efa zavatra hafa indray. Halleluja. Ka mila zany mitandrina atsika amin'ny fiderana izay ataontsika mba tsy hihoatra loatra zany. Amen. Afaka manditsika tsotra ho an'i Jesosy. Ny manaraka ny teny izy hoe amin'ny toilette. Ny toilette tsika. Raha koa fa amin'ny ran'i Jesosy foana ny toilette misy atsika.
ny toilette ohatrantsika raha koa fa mirano Jesosy satria misy dame de toilette izy a de Jacqueline ny anarany izy tamin'ny témoignage izy koa ngana raha antsika misy esprit mipetraka amin'ny toilette fanahy de ao izy manjaka amin'ny toilette io amin'ny douche. Amen. Mila fafaza tsika rano Jesosy foana zany ny toilette tsika ny douche. Amen. Satria misy fanahy mipetraka ao, misy fanahy zany avy any amin'ny monde de ténèbres, avy any amin'ny fanahy presque moa fanahy amin'ny toilette de avy any anatin'ny rano, fanahy sirène des eaux miditra any amin'ny toilette tsika. Fa fafazo foana ny rano Jesosy zany vao miditra anao fafazo ny rano Jesosy, ny rano ampiasainao fafazo ny rano Jesosy, isaky ny hariva na isaky maraina fafazo ny rano Jesosy. Alléluia. Satria avy ao izy reo miditra. Mbaitra na rano tuyau io eritrereto fa misy ireo esprit de sirène. Alléluia. Tsika ny be de be ny miataka atsika, be de be ny fanahy ratsy manafika atsika. Na io rano hitatsika robinet io avy aiza io rano io avy aiza, fototry io avy aiza, avy any amin'ireny rano any na avy any ambany tany ohatra. De reny avoten'izy ireo sy ny zareo zavatra zay mahatonga atsika mila mangataka atsika ny rano Jesosy. Na io bide io mila atsika mamafa ny rano Jesosy foana amin'ny toilette tsika. Alléluia. Ary mezatsy asina zavatra be de be, asina rehetrarehetra asianao ao de reny vao may mampitombo ny fanaizavavin-drano mipetraka amin'ny toilettenao. Alléluia. Satria misy ny dame de toilette, izy niteneneo madame Jacqueline izy ny anarany. Misy anarany daholo reo, misy anarany. Alléluia. Tsy tadidiko izy nitenen'ny izy le témoignage anankiray niteny ihany koa izy le dame amin'ny toilette izy koa ny anarany iny. Hitatsika ny révélation nge tsy mitovy. Ny tompo manome an'le révélation samy mana fomba fitenenan'ny tompo amin'ny tsirairay avy, samy mana fomba fitenin'ny fanahy masina amin'ny tsirairay. De tonga de fantatrinao io satria ianao fa fantatrao zay fomba firesaky ny papako aminao ohatra feon'ny rainao ve de tsy ho hainao, hainao feon'ny rainao. Alléluia. Vao misy feo hafa de fantatrao mitsy izy zany. Atsika tsirairay samy mana fomba fitenin'i Jesosy amintsika, révélation, ary révélation tsarovy fa tsy mitovy. Alléluia. Ina Andriamanitra azy le fanahy de iray ihany, fanahy zavaiko amin'ny vidéo zay, fa le fiasan'ny fanahy masina tsy mitovy. Amen. De matetiky mampisy ady sy discussion, tsy fanahy masina amin'izay fotoana zay anao lasa miteny ratsy amin'ny fanahy masina. Tsika tsy Andriamanitra mihitsy, fa Andriamanitra irery ihany no mahalala ny tsirairay avy. Alléluia. Mahalala ny zanany Jesosy. Ny ondriko izy mahalala mihaino ny feoko. Fantatrao ny feon'i Jesosy, fantatrao fomba fitenin'i Jesosy aminao. Amen. Ina maharainao nefa tsy hainao ny fomba fiteny. Alléluia. Ka aza miditra loatra zany amin'ny resaka hoe ohatra zao tsy Jesosy mampiasa azy na ohatra zao, satria andalo fitsarana atsika tsirairay avy. An Jesosy ny mitsara ny asa rehetra nataontsika ty ambony tany, vita nataontsika ty, samy mitondra ny compte rendu-tsika anao ty an Jesosy, satria tsika tsy mitondra tanana vidy. Efa nentiko teto koa zay fijoroam-bela zay. Reo fijoroam-bela entiko zany de ampahery ny tsirairay avy, mba samy andinia tena na za koa anatiny ao, zaho anatiny, na za eto ary de misy manandrify analy izy. Amen. Za miteny de fantatro hoe fanahy masina miteny anahy le teny. Amen. Ka
tsy afaka hoe nianina ihany zany fa ny anady tsy anatiny aho. Tsia samy miady ny aintsika ho any an-danitra. Mamita tena raha miteny hoe tsy ao anatiny aho. Mamita tena. Halleluja. Fa vao miteny dia izany honarin'ny fanahy masina voalohany. Halleluja. Zay hitako hoe tsy mora le izy, tsy mora. Ka zay ny tenen'ny tompo azy zany hoe le resaka plante teo. Aza maimaika le mitondra titre. Aleo aloha mihitra ambany dia ambany. Aleo mihitra ambany dia ambany. Fa anarana entinao io ne tsy mora. Tsy mora anarana entinao io. Fa ny devoly manafika anao koa ambony grady noho ny anao io. Amen. Ambony grady. Efa nentiko teto koa ngamba zay hoe ohatra zao za mivavaka firara de temps za eto ohatra. Ny devoly manafika ana devoly efa ohatra hoe mahavita mivavaka mihoatra an'izay koa satria zareo koa manao vavaka koa na zareo miankoka amin'ny Lucifera. Halleluja. Ka tsy mora fa ady zany le izy. Ady combat. Ka ianao mitondra titre iny raha tsy titre avy amin'ny Jesosy, raha tsy titre hoe fantatra satria fantany Satana angetsika fantany. Jesosy malala atsika fa izy koa mahafantatra izy fanahy. Fantany hoe ty izao ny grady an'ity. Izao ny grady ty, izao ny andavoantsika azy. Amen. Ka raha tsy intelligent ianao zany, raha tsy manana le fanahy intelligent, fahendrena, fahalalana, fahazavantsaina, dia mora mandeha aloha ianao. Dia avelany tsara ianao mandeha. Tonga lolo ianao. Amen. Tsy mora mihitsy io fa aza maimaika mandeha aloha amin'le titre sy maimaika andray posta. Midira aloha feno tena hoe azo, tena hoe qualité tsara ianao hitan'i Jesosy hoe fenao Jesosy tsara ianao. Fenao Jesosy. Amen. Zana ny tenenao Jesosy hoe empaminany hoe prophétesse des nations. Mbola tsy samy teny an'izany aho. Mbola tsy samy teny any zany aho fa tsy samy mitondra an'izany titre zany. Amen. Tsy mora. Tsy mora hitondrana an'izany. Alléluia. Fa tonga foana io miandalana. Tonga foana miandalana. Alléluia. Jereo fotsiny ny ady itoeranao ny zavatra hoentinao zany rehefa tonga amin'le toerana metrahany tompo anao. Hitaona ny olona amin'ny fibebahana ianao. Hitaona ny olona hiala amin'ny ratsy ianao. Ampiverina ny olona hiala amin'ny ratsy ianao. Ianao mety ho feno hery ohatra. Za tena matanjaka izy ianao matanjaka. Fa ny olona rehetrarehetra mety ho ray amin'io ienao anao. Fa ny akamaroan'izay dia andatsalatsa anao. Ho tonga amin'izay le fahakiviana sy ny sisa. Amen. Ratsy matanjaka tsara ianao. Tsy miorina, tsy mafy orina amin'ny Jesosy tamin'ny voalohany. Jesosy ny tenina Petera ny teneniny. Petera ny teneniny Jesosy Petera. Hoe efa nihafaty ny finoana tao amin'ny Petera. Ry havana na io finoana io hafanana io misy fotoana miamangatsika. Misy fotoana atakeny devoly. Atakeny mihitsy anao angatsika rapana alainy tsikelikely, stominy tsikelikely. Fa ianao zany tonga de conscient aingakaingana de miverina indray ny fanahy masina zany miteny aminao. Halleluja. Zay nahazo an'i Petera. Mitandremo moa Jesosy fa Satana izy mikororoka anao tahaka ny inona le tenin'Andriamanitra. Halleluja. Surtout no mandeha famarina sy famasinana de tena mitady moyen mihitsy izy ampiala anao amin'izay. Halleluja. Fa ny tompo ny vavaka ho an'i Petera
nampitombo ny finoany indray mandeha. De rehefa hitanao miamangatsika ianao, hitanao miamangatsika de manatona aingana an Jesosy mitadiavadava an Jesosy aingakaingana. Alleluia. Nampiverina anao amin'ny fitiavana voalohany. Amen. Alleluia. Zay na tonga an'izy ireo notenenao izy. Ataka mahazo anao fa za ndray tonga de any amin'ny Jesosy zany miantoraka. Amen. Mantoraka tonga any amin'ny Jesosy. Nao izy be de be mpiambina izy. Be de be mpiambina. Arovany Jesosy tsika, arovany tsika zanany. Arovany. Mifikiramy manaovany tsara foana, manaovany marina foana. Alleluia. Mandehana tsy kelikely, amieza manakaiky azy foana. Rehefa hitanao miamangatsika, mihemotra ny ara-pananao, midira fifadikanana. Amen. Nazany daholo tetikady. Amen. Ampitombo ny finoanao, ampitombo ny fifandraisanao amin'ny Jesosy. Aza miankina tsony amin'ny olona amin'izao vanandro farany zao. Aza miankina amin'ny olona tsony. Jesosy fanahy masina tsy mba miova, tsy mandao. Halleluia. Ny olona mety mandao, Jesosy tsy mba mandao. Jesosy tsy mba mandao. Halleluia. Izay zany tena hoe vaninandro zao iainantsika farany zao zany de miatase amin'ny Jesosy. Miatase amin'ny Jesosy satria ny zavatra ho avy verina foana. Raha vao tsy miatase amin'ny Jesosy tsika, sarotra be, sarotra mihitsy. Raha vao ianao miatase amin'ny olona, miatase amin'ny anina, miatase aty sady miankina aty, miankina ary, sarotra aminao iorina rehefa tonga le andro mahory. Halleluia. Miorena ao amin'ny Jesosy. Jesosy tsy lavitra fa eo aminao foana izy. Eo aminao foana izy. Mibitika aminao foana izy. Miteny aminao foana izy. Raha vao misy zavatra tsy mety dia efa miteny izy. Halleluia. Mitandrema maova an'izao. Zay mahatsara le fanahy masina nge. Mahatsara amin'ny fanahy masina. Halleluia. Dia ankatoavo zay rehetra lazainy. Dia mijoro tsara mba ho tonga amin'le qualité tsara ianao. Qualité hafaly an'i Jesosy, qualité afaka ampiasain'i Jesosy. Marina Jesosy amin'izao mila olona anao ny asany. Mila olona Jesosy anao ny asany. Fa amin'ny Jesosy tsy tarany tsy maika. Amen. Tsy tarany tsy maika. Tonga foana io rehefa tonga ny andron'ny Tompo. Tonga foana rehefa tonga ny programan'i Jesosy. Tsy voasakana. Halleluia. Ny indray andro amin'ny Tompo izy arivo fotoana. Metsika maimaika fa ny Tompo mety après 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tahaka an'izay. Satria tsika tsisy malalana ny andro na ny fotoana hialantsika amin'ity tany ity na hiavian'i Jesosy. Amen. Zay zany no tenin'ny fanahy masina amintsika androany, fampaherezana sady fanazavana le fijoroana vavolombelona zay omaly miala tsiny fa saika hidrary amin'ny chaîne ary za gaga koa zany andeha indray mandeha koa ny ato. Halleluia. Nandeha koa ny ato dia saorana ny Tompo fa izy mandamina ny rehetrarehetra. Satria mezaka mandefa aho mandefa le vidéo tapaka foana. Dia gaga sady tatoatra tena hoe ataka foana mahazo anao ataka. Halleluia. Manko milamindamina indray dia saorana ny Tompo. Halleluia. Amen. Zay no ten'Andriamanitra anjarantsika androany. Dia vavaka antsika marana ny fotoana. Fa alohan'izay misy fifadikanana zany ataontsika any mois de décembre zay anao. Fifadikanana ataontsika any amin'ny début de décembre zany. Io mana amin'ny taona vaovao.
io manany 2024 raha tsy fatatsika ahoana koa efa samy miomana am'izay zany zay vonanao fadikana 30 jours ataotsika zany raha sitrapon'ny tompo raha mbola tsy tonga Jesosy Kristy tompo manaova mandray sanjara satria manampy anao manombo ny nofonao e fifadikana de manombo ny nofo marina fa tsy mora le izy arakaraka tenenanao vao mainy sakanan'ny satana arakaraka tenenanao de mahita zavatra atao foana izy ambarako anareo mba ho tsapanareo hoe na za zany mahazo ataky rehefa anao fifadikana. Alleluia. Misy za zao izao ifadiana androany vao tonga mibaravara tonga ampiasana zao ty sokolanao ferany de sokafo vavanao non sokafo vavanao hitatsika am'izay le izy arakaraka itenenanao zany hoe anao le fifadikana de ohatr'izany ataky ataon'ny satana nge le olona le manodidina ny ampiasainy de tombenao de efa tsy tanteraka zay fifadikanao de parindrainao zéro arakaraka an'izany anaovanao de raha voatra anao tafalatsaka ndray nihinana de miverina manao indray mandeha zany ianao manao indray mandeha fifadikana aiza zana zao regaga Jesosy inona ty vao miditra le varavara isanao anao de zay sokafo vavanao ty minana anao ty sokolanao o mandeha ry za tsy hinana non sokafo vavanao hitatsika am'izay zany le izy ka tena hoe mangataka amin'ny tompo zany mangatay anao Jesosy omeo hery za Jesosy omeo fahafahana mba rehefa angatana amin'ny Jesosy de izy manome fotoana fa io Jesosy manome an'io fa raha herintsika tsy mahavita an'io fa nay masina no manome an'io. Amen. Za resaky nieritreritra hoe anaotsika mois de novembre ty fa mino zany aleotsika miomana am'le décembre zany afaka manao ny anao personnel anao sasa manao ny anao personnel zao ny anao personnel mois de novembre. Alléluia. Amen. Manampy atsika zany manampy atsika. Amen. Manampy atsika raha zay tao amin'ny chambre haute tao amin'ny femme Francis chambre haute fifadikana vao tapitra une semaine lasa ndray koa une semaine misy tsy vita misy sasany tsy vitako misy sasany vitako fa rehefa taty aoriana zatra de mandeha tsikelikely eny. Amen. Fa tena manampy ary mahatonga anao manakaiky an Jesosy bebe kokoa zany zay mahatsara ny fifadikana manomboka anao zany eo rehefa mifady anao de le fananao miconnecte any amin'ny Jesosy zany manomboka manakaiky azy bebe koa de zay zany no torohevitra atsika rehefa miamangatsika ny ara-panahy de mifady ana un jour deux jours. Alléluia. Zay tratranao zay vitanao. Amen. Zay zany no tenin'Andriamanitra fampaherezana Fijoroana de amin'ny latsinainy iretsika manaraka ny tapany faefatra amin'ny Fijoroana latsinainy de ny rapitso alimbavaka rapitso ataotsika alimbavaka teny fampaherezana misy teny zaraina salany fataotsika isan'andro. Amen. Ivavaka atsika amarana ny fotoana sy isaotra ny tompo. Alléluia. Raha ny tsara indrindra any an-danitra ao misaotra anao lehibe indrindra tompo tamin'ny teninao tamin'ity androandroany ity misaotra fanampahery anay ianao Jesosy misaotra tompo makasitraka tompo
teraina ny anaranao, kalazaina ny anaranao any amin'ny avo indrindra, satria tonga ny teny teto ianao Jesosy ao, tonga nampalala ianao ny marina, ny azonay atao sy ny tsy azonay atao. Misaotra Jesosy, satria fampaherezana lehibe nomenao anay isanandro. Ampianaro zay Jesosy ahay akato, ampianaro Jesosy ahay akato ny teninao, anaraka ny teninao foana Jesosy ao, na iza misy ahay, na misy mahita na tsisy mahita tompo malala ao. Ary fikitra aminao hatrany izay Jesosy, andiaraka ny fahamarinanao sy ny fahamasinanao. Misaotra Jesosy, apetrako aminao ny programa rapitso Jesosy ao, ny amin'ny alim-bavaka, ny programa amin'ny Fijoroana, ny programa amin'ny fifadikanana Jesosy ao, mba hanana fahafana izay tsirairay avy Jesosy ao. Tehirizo ny zanakao rehetra maneran-tany, tehirizo ny zanakao Jesosy, ahery mandrakariva Jesosy ao, anakaiky anao, tsy ala aminao, iankina aminao fa tsy iankina amin'olona Jesosy ao. Misaotra Jesosy ao. Alleluia. Amen, amen, amen. Tahiny Jesosy tompo daholo tsika rehetra. Rapitso indray ny fotoanantsika, ny maraina, ny azafady, ny hariva zany, manomboka hariva ziska maraina. Tahiny Jesosy tompo.